Sihatra tsy miankina avy amin'ny GM sy ny fivim-pamano no niaona tamin'ny solombavambahoaka androany teny amin'ny lampany Tsimbasasa. Tao anatin'ny fivorian'ny Vaomera eo anivon'ny antenimieram-pirenena no nifanatrehany avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny solombavambahoaka. Fivoriana izay namohan'ny mpandrarara toe-karena avy amin'ny GM sy ny fivim-pamany entaentan'izy ireo entina hanatsarana ny tontolo fandrarana eto amintsika taorian'ny krizy 5 taona. Raha ny tontolo fandrarana aloha amintsika miteny amin'izao fotoana izao aloha dia mbola ny orinasa tena mbola mandoalika amin'ny tany, ny orinasa tena mbola maty tanteraka mihitsy. Misy olana amin'ny resaka tsena, misy olana amin'ny resaka fitantanam-bola, misy olana ihany koa ara-ketra, misy karazan'olana maromaro zany mianjadiny ka zany zavatra rehetra zany no fampidiniana sy ny fampiresana zay moa averiko indray fa somary tampotampoka taminay ihany le fiantsoana ka tsy fanomezantsiny le hoe tampoka na tsy tampoka fa aminay izy ny zava-dehibe dia ny hoe tao le finiavana ifanatona ifampiresaka satria vola-ndalana no fampiresahana dia naloha ny fanatona tsy mbola nisy zavatra tena hoe concret avy aty aminay fa le ataoko hoe préoccupation globale ny tontolon'ny fandrarana no tena nyresahana raha amin'izao fotoana izao dia ny fanamahivanana aloha ny fandrarana fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana amin'ny akabeny izay moa tena voalazany eo amin'ny loi de finance. Ny solombavambahoaka izay nilaza fa voninanuana amin'ny mpandrarana malagasy. Eo mbola volana ny loi de finance ny 2024 tsika ny tanjona zany dia inona ny tena olana mpandrarana efa betsaka moa fantatray fa tsara mifanatrika mihitsy misy serasera misy tena azona hoe izy no teny fa tsy avy any ministeran'ny teti-bola no milaza hoe zao no tenen'ny mpandrarana dia zao dia ny zavatra fantatro mihitsy tamin'ny rectificative lazainy any amin'ny ministera hoe avy any amin'ny mpandrarana izy nefa ny tena manina mpandrarana koa raha mitaraina amin'ity ka zay zany mba tonga dia miona fampidinika amin'ny vantana na mpandrara azy dia ahafahanay manohana ny heviny raha ohatra tokony toanana ary manakina koa raha ohatra misy tokony mikanina dia hoentinay mandinika rehefa avy eo mba de finance amin'ny 2015 mba tsy hiandry tarabe satria miazakazaka ny raha-pirenena miazakazaka ny toe-karena iraisam-pirenena mila an'izay zany tsika hoe tonga dia miafaka miara-miasa opérationnel avy hatrany dia député rehefa avy eo mandinika loi de finance fantatray ny olona mpandrarana fantany koa inona izy koa rehefa avy eo mba nanome zao ny tianay anohananareo anay amin'io loi de finance io amin'ny toe-karena ankapobeny eto Madagasikara. Santatra ny fampidiniana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny avy amin'ny sehatra tsy miankina androany raha ny fanazavana dia itony fampiresana